Efa ndresaka amin'izay famatsiana herinaratra izay antsika dia ny fahasimban'ny milina izay mandeha amin'ny gazole any amin'ny faritra no antony mbola mampisy ny antsoina hoe délestage any amin'ny faritra maro manerana nosy hoy ny fanazavana nentin'ny minisitry ny rano sy ny angovo ary ny akoranafo no marianany koa fa dia tafakatra 10 miliara ariary ny fatiantoka izay zakain'ny orinasa JIRAMA amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao averiko ihany mbola atao amin'ny JIRAMA dia efa afaka ny délestage raha ny teto Antananarivo tsy misy délestage intsony teto Antananarivo ary isaorana an'Andriamanitra zany ary mbola ivavahana aminy fa tsisy délestage intsony eto Antananarivo fa ny any amin'ny faritra zany mbola misy nohon'ireo le milina izay mihodina any zany izay mandeha amin'ny gazole izay efa misy fahasombanany ankamaroany ary fatatsika ny toetra misy ny JIRAMA amin'izao fotoana izao fa manana fahatiantoka araka ny resahandreny hoe misy fahatiantoka hatrany amin'ny 10 miliara ariary fahatiantoka ny JIRAMA izay tsy maintsy harenina dia ireny zany tediavantsika famatsim-bola fa misy ihany koa nefany ny fanapahan-kevitra izay ataoko hoe foezaka tsy maintsy analana izay tsy fahampino ny famokarana izay moa natao hoe délestage fanapahana jiro fanahinina noho ny tsy fahampino ny famokarana herinaratra fa ny fahatapahan-jiro tokoa dia samy hafa amin'izay noho ny fanteran'ny fitaovana noho ny fahamehana sy ny dodorian'ny mpanjifa ihany koa tao amin'ny JIRAMA tamin'ny fotoan'androny dia hoe ampidirony anay ampidiro ny jironay dia fitaovana tsy zarizary no nampiasaina dia fatipatorany eny amin'ny poteau eny ny fil dia rehefa mihetsiketsika miteraka hafanana dia misy court-circuit dia reny hitantsika hoe tapatapaka ireny ny fil ny JIRAMA amin'izao fotoana izao izay miteraka tsy fahampino fa eo ihany koa noho izay le hoe fahamaizana sy ny finiavan'ny mpanjifa azo famatsiana herinaratra izay dia fitaovana efa tsy tokony hizaka ny tinady zany terena fotsiny hizaka izay fitadiavan'ny olona izay dia izay mahatonga ny ohatra hoe hitantsika teny tosy tamin'ny anona teo zao hoe transport tokony hitondra trano ataontsika ohatra hoe 100 mitondra trano 300 dia izay mahatonga n'io famaizany transport lava isan'andro mahatapaka ny jiro fa tsy